andraikitra sahan'ny lahy sy ny vavy na ilay atao hoe miralenta no tanjony ity tetikasa fampiofanana ampiroboroboana ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Anatin'io tetikasa io zany dia misy ny asa fampifanana ireo mpampiofana. Ny mpampiofana zany dia manana andraikitra rehefa avy eo mampiofana ireo vehivavy tarika eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Mpiofana dia avany amin'ireny projet vatsian'ny fidavola ary indrindra avy amin'ilay fikambanam-behivavy roa lehibe indrindra mikasika ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny FEDM sy ny DRV. Raha ny faritra Sofia manokana ny prospéré moa zany izay tetikasa izay vatsian'ny fidavola ary tena sarotiny amin'ny resaka miralenta io. Prospéré zany no entina andeha hanaparitaka an'izay miralenta zay ka arinan'izao fiofanana zao dia andeha izahay anentana an'ireo femme leader moa filaza azy any ambanivohitra eny izay efa hita ny toerana misy azy ka ireny femme leader ireny zany no faniny voalohany dia vita zay dia mandeha ireny femme leader izay aranay maso akaiky mandeha manentana sy mampiofana an'ireo vehivavy any ambanivohitra amin'ity resaka miralenta ity. Mpiofana roapolo izy reto no avy amin'ny faritany enina ka ny fehi-kevitra farany azy eto no voziny reto mpitarika any amin'ny fikambanana isaky ny faritra avy. Fa araka ny fanazavana nentin'ny sampandrarany firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny PNUD sy ny teknisiana teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena tetsy amin'ny Carleton ao Malmaraina dia milarana fa 530 amin'ny firenena 720 tratra aoriana indrindra amin'ny resaka fampandrosoana i Madagasikara. Bertrand Naivomanana no hitatitra ny andinindinity. Fa 530 amin'ny firenena 720 no laran'ny Madagasikara ankehitriny raha ny fivoaran'ny fiainam-ponina no andrefesana azy. Izany hoe voasokajy ho isan'ny firenena manana ny atao hoe indicateur de développement humain ambany dia ambany isika satria aotra faingo 530 raha oharina amin'ny firenena kafa zany dia azo lazaina fa ambany araky ny tatitry ny fanadihadiana izay nataon'ny firenena mikambana. Na dia teo raha nireny hoe fa karaha ny ariterena fobe ireny zany dia mbola misy foana zany ndreo hoe tsy fitoviana indrindra ataontsika amin'ny teny frantsay hoe inégalité. Zay zany navoakany teo hoe raha ohatra ka raisina amin'ny ankapobeny zany zao ny fandrosoana isa-paritra dia misy ny faritra takany hoe Analamanga zao efa mandroso, ny faritra takany Androy zao dia anisan'ilay tratra aoriana dia ireo elanela misy ao anatin'ireo zany mampitona ny tahan'ilay isa totanisa izay mitrotra amin'izao fotoana izao zany hoe tsy ambany dia ambany tsika raha mitena izy ary io tsy vokatriny izay fotsiny ary zany fa mbola misy an'io zany le hoe fiparitahan'ny ariterena izay vokatritsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ilay voalaza teo ireny zao hoe ny resaka fananana asa sy ny famoronana asa zany zao no sehatra anankiray zany hitarafana ny fandrosoan'ny firenena anankiray zany rehefa mitombo zany ny arena ny firenena dia misy ny asa izay misorona. Miainga avy amin'ny fanehoan-kevitry ny hery-velona rehetra teto amin'ny firenena no namoahana io tatitra momba ny fivoaram-piainan'ny mponina eto Madagasikara io. Miainga tamin'ny fandalinana natao teo amin'ny sehatra heverina fa manan-danja lehibe eo amin'ny fivoaram-piainan'ny mponina. Ny sekretera jeneraly ny ministera ny toe-karena sy ny sampandrarahany firenena mikambana misahana fampandrosoana ny PNUD no niarany sala tamin'ny fanatotosana izany fanadidina mikasika ny fivoaram-piainan'ny mponina eto Madagasikara sy eran-tany izany. Toe-karena sy ny famokarana indrindra amin'ny tontolon'ny sambo dia vonina anohana sy anatevina amin'ny fanarenana ny orinasa sekrena any Antsiranana ny établissement minier avy any Frantsa ankoatra n'ilay fanolorana vola nataon'ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita ho an'ity orinasa ity izay mitetina 2 miliara ariary tamin'ny fanamariana ny 530 taonany ny DVM Madianany tatitra ny Antsipriany. Fijerena ifotony ny zava-misy tao amin'ny orinasa sekreny toy ny fotodrafitrasa ampiasaina, ny fitaovana kiraikiraina ahafahana mametraka ny fiaraha-miasa mazava no antsodiany andriamatoa Patrick Olivier, talier général ny établissement François Meunier avy any Frantsa teto mpandrosanana nandritra ny efarana.
misy ny familavelarana ny mikasika ny orinasa roatonta taorian'izay dia avy hatrany mitsidika ny fiampina valin'ny sekreny ny fotoana niarahana tamin'ireo tompona ndraikitra sy ny teknisianina ny sekreny ka saika tapitra voatety avokoa ireo sampandraraha ara-teknika sy ara-pitantanan'ny orinasa teo no nagnambarany ny tale généralny établissement François Minier fa vonona ny tenany hamatotra ny fiara-miasa amin'ny sekreny ny tombony amin'ny fiarambonantoka mamaly fandre matoa tale général ny sekreny tombotsotra fampizarana le trakefa sy ny fahaiza-manao raha tsika mahita fa zany partenaire atsika io partenaire izay avolenta dia avolenta ka izay axe anankitelo zany raha tsika miasa dia raha tsika mahita zao ny fanatsarana ny chantier ny faharoa mazava ho azy ny assistance ny personnel satria raha tsika mafazo fa somary taraiky ny asantsika raha oharina amin'ny rony zay le atao hoe remise niveau personnel de fateny moa le assistance ilayntsika zay assistance zay amin'ny fotoana zao mbola nanamafy ny tale-généralny sekreny fa fotoana zao ento manavotra an'ity orinasa ity toetr'atao zay ary fotoana anaovana zay atsika fotoana zao satria raha para am'izao zany atsika dia mazava azy fa sanatsika vava manindrika tanteraka ny orinasa marina fa ny zoma 9 novambra teo no namaritana mazava ireo solotrasa ho tanterahina amin'ny manaraka amin'ity fiarambonantoky ny sekreny sy ny établissement François Minier avy agny Frantsa ity fanatsarana ny fiompiana eto Madagasikara atao manara-penitra izany izay no tanjona nandritra ny fionan'ny fionambeny ireo raitsa mangeka avy eo amin'ny ministeran'ny fiompiana ka ny resaka omby no anisany noresahana manokana tamin'izany Eritaona sahady izao no nahamaly eo tena ny ministeran'ny fiompiana nanana ny ampopo ny ministera io izany indrindra no nahatonga izao fionana teo amin'ny membre-ny kabinetra sy ireo ratsa-mangaika ao amin'ny ministeran'ny fiompiana niara nanao jeritodika ny asa vita ary andinika ireo mbola ho tanterahina nametraka afatra niarahan'ny rehetra ny ainy teto ny ministry ny fiompiana Marante Jean de Dieu ka nilaza fa tokana ny tanjona dia niatongavana amin'ny repoblika fahaefatra nahazo fitaovana maro ny ministera amin'ny fampandehanan-draharaha ny antony hoe ny vorenina an'izao mpiara-miasa rehetrarehetra manerana misy satria tonga eto daholo ny directeur interrégionaux manerana Madagasikara sy mbo mpiara-miasa aminy akaiky azahoana mamaritra aloha hoe enona ny avany aminy ahoana ny zava-misy tany satria tsy afaka tonga dia tokoteny fantatra fotsiny aty ampoizay fa tsy maintsy misy an'izay fianona izay azahoana ihany koa manakalo hevitra amin'ny anatsarana bebe koa izay vokatra efa misy amin'izao fotoana zao ka da voalohany indrindra aloha milaza fa hoe mampidi-bola ho an'ny fiompy zay ny resaka fiompiana raha ohatra ka mampidi-bola ho an'ny fiompy dia izy dia irosona koa hoe efa azo antoka ve fa ho matianina eo amin'ny fiompy eo ohatran'izay rehetrarehetra asa ho atao fa tsy hoe asa mahavelona fiompiana fa tsy hoe vadika asa fotsiny fiompiana nasian'ny sekretera jeneraly resaka teto ihany koa niezaka atao tsy ahafongana ny omby eto amintsika isian'ny fiompiana manara-penitra 10 taona lasa nanana omby iray ny olona iray ho izy amin'izao fotoana zao kosa omby iray any olona 2 nasiam-panazavana teto ny atao hoe antoetra omby izay mitovy tsisy valaka amin'ny valabe isorohana ny alatromby sy ireo aretina isan-karazany mety hitranga tontolo politika namafisin'ny ray aman-dreniny joro sy ny finina ny amin'ny fanajana ny hevitra tapaka tamin'ilay fionam-be-pirenena ka anisan'izany ny ananganana gouvernement firaisan-kina-pirenena sy ny komitiny fampihavanana malagasy Aurélie Arafringa no hitatitra ny andinindiny nankasitraka ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fitsapakevim-bahoaka farany teo iny ny ray aman-dreniny joro sy ny finoana na ny fiombona ny vondronan'olo-pirenena ary nampirisika mba samy andraisan'ny sambatan'olona anjara feno araka izay tandrify azy avy saro-piaro amin'ireo hevitra tapaka tena nivo ny fionam-be-pirenena ihany koa izy ireo ka nomafisiny teto izany manamafeto izahay fa ireo hevitra tapaka tany amin'ny fionam-be-pirenena dia nokendren'ny vory
mba hivoahan'ny Madagasikara amin'izao krizy lalovantsika izao ary hanana ny fandrosoana maharitra